raha eo tongotrao. Faly miarabantsika zaza amin'ony rehetra indray a tafaraka atao anatin'izao fandaharana natokana ho antsika izao. Hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra isika, mitondra ny lohateny hoe izay ankizy izay tovolahy kely mpiandry ondry ve, izay ny lohateniny. Fa alohan'izay andao aloha hiaraka hivavaka isika anakambana tanana, dia ahondrika ny loha, akipy ny maso hiara hivavaka isika. Andriamanitra faly izay misaotra anao noho ny fitahinao, narovanao izahay dia omenao fotoana manokana mba hianarana ny teninao. Omeo fahendrena izahay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenina tao tadidy dia voasoratra amin'ny Samuela voalohany toko 2:7. Samuela voalohany toko 2:7. Dia no tsara aloha fa izaho aloha no hanao azy rehefa avy eo tsika miara-manisa telo dia miaraka manao. Ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Averiko indray ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Andao ary hiaraka merina amin'izay sika rehetra fa manisa telo aloha dia amin'izay miaraka tsara. 1, 2, 3. Ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Bravo! Andao ary hanaraka ny tantara Indray maraina mahafinaritra be izay. Niresaka tamin'ny mpaminany Samuel Jehovah. Mandehana makany Betlehema hoy izy. Tadiavo ny lehilahy iray atao hoe Jese izay mipetraka any. Mifidy ny iray amin'ny zanakalahin'i Jese fa izy indray no mpanjaka. Nofenoin'i Samuel menaka oliva ny fitoeran-diloilony. Arak'izay nolazain'i Jehovah tamin'ny mihitsy ka rehefa tonga tany Betlehema Samuel ary fantany ny iray amin'ireo zanak' Jese izay novidiana ho mpanjaka. Vetivety foana dia nahitany Jese Samuel rehefa tonga tany Betlehema. Niomana fanatitra ho an'i Jehovah izy. Nasainy hanatrika ny fanatitra ireo mpitarika tao an-tanàna. Nasainy koa Jese sy ireo zanany lahy. 7 lahy tamin'izany no natsoiny Jese niaraka taminy. Nijery an'ireo tovolahy Samuel sady nitsiky. Ny zanakalahy matoan'i Jese Eliaba dia sady lava ranjanana no tsara tarehy. Mety ho tia mihitsy ilay lehilahy novidian'i Jehovah ho mpanjakan'i Israely indray, hoy Samuel tany am-pony. Niteny tamin'ny Samuel nefa Andriamanitra, aza mijery ny ahavony na ny hatsaran-tarehiny io lehilahy io ianao hoy izy. Tsy nifidy azy ho mpanjaka. Dia nilaza zava-dehibe tamin'ny Samuel Jehovah fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehovah kosa mijery ny fo. Dia nampandalovin'i Jese teo anoloan'i Samuel indray ny zanany lahy manaraka. No jeren'i Samuel izy, tsy nifidy an'ity lehilahy ity koa Jehovah hoy izy. Nampiseho zanakalahy fahatelo an'i Samuel indray Jese. No jereny Samuel izy nefa dia nahifikify ny lohany. Nampandalovina teo anatrehan'i Samuel daholo izy 7 lahy zanak' Jese. Sahiran-tsainy Samuel. Tsy misy na dia iray aza tamin'ireo lehilahy ireo no nofidian'i Jehovah hoy izy. Nitodika tany amin'ny Jese Samuel. Ireo daholo ve ny zanakao lahy hoy izy na ny fanontaniana. Izany hoe mbola misy anankiray ihany. Davida zanako faralahy izay any an-tsaha miandry ondry ihany izy hoy Jese. Ampanalao aty izy hoy Samuel. Tsy petraka inona isika raha tsy tonga eto izy. Vetivety dia tonga Davida. Tian'i Jehovah Davida. Jehovah koa tia azy. Na dia izy aza no zandriny indrindra sady amin'izay zaza lahy kely mpiandrondro fotsiny. Io no izy. Hoy Jehovah tamin'i Samuel. Hosory izy
izy no tonga mpanjaka. Dia nalainy Samuel ny fitoeran-dilo ilony ary nandraraka menaka oliva teo andohan'i Davida izy. Dia nitahian'i Davida ny fanan'Andriamanitra sady nanome hery azy mba hanao ny asa lehibe izay efa novolavolain'Andriamanitra ataony. Lehibe teo mason'Andriamanitra ve Davida? Zazalahy kely mpiandry tena izany tokoa. Ianareo koa nge lehibe eo mason'Andriamanitra e? Mianatra eo tongotrao. Faly miarahaba antsika ankizikely rehetra indray ny tenako tratry ity sabata mahafinaritra ity rakizy hiara-mierimety indray ny lohahevitra voalohany amin'ity telo volana ity isika izay mitondra ny lohateny hoe impito amby fitopolo. Impito amby fitopolo. Manana hafatra manokana ho azy sy nao ange rakizy Jesosy tao anatin'izany lohahevitra izany dia izao hoe tsarovy fa tena tian'Andriamanitra itsika ankizy io raha mamela ny heloky ny hafa amin'ny fontsika rehetra satria izany dia maneho fa tena tia famelan-keloka izay natolotra Jesosy antsika koa tsika rankizy. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjely moa dia hitantsika tao amin'ny Mateo 7:15-5:telopolo. Mateo 7:15-5:telopolo manao hoe mamelany rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Mamelany rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Mateo 7:15-5:telopolo. Ka dia ho ankizy tena ho mpamindra fo ary ahay amelany heloky ny hafa tokoa ny antsika rakizy raha anaraka ity tantara ity. Indray andro rakizy tena nantany an'i Jesosy i Petera hoe impiry Jesosy no amelany heloky ny olona iray izay nanota tamiko. Impito ve? Tamin'ny andron'i Jesosy mantsy rakizy dia nampianatra ireo mpisorona sy ny raby fa tokony amelany heloky ny hafa intelo ny olona. Ano ka ny hevitra ange Petera fa efa ambony isa izany fito nomeny izany. Tsy impito izy Jesosy nilaza fa impito amby fitopolo, izany hoe 9,700. Be lavitra noho izay noheverinao be lavitra noho izay tokony arahinao. Ny tiany Jesosy ambara rakizy dia tsy tokony anisan'ny fotoana hamelana ny heloky ny hafa isika. Nanao tantara iray Jesosy mba hanazavana ny hevitra izay tiany ampitainy. Ny asa ho an'ny mpanjaka ny lehilahy iray ozy izy. Ity lehilahy ity dia nitantana ny vola amin'ny mpanjaka. Indray andro dia nipetraka hijery ny fitantanam-bola izay nataony amin'ny mpanjaka. Hitany fa ananany trosa tapitrisany maro io lehilahy io izay be loatra ka tsy ho voalohany mihitsy. Ka dia nandity ny mpanjaka fa hamidy io lehilahy io sy ny vadiny ary ny zanany. Hamidy ihany koa nge ny fananany rehetra. Ny vola azo amin'izany no andoavana ilay trosa. Tena andohalika angerakizy ilay lehilahy ka niangavy famindrapo tamin'ny mpanjaka. Omeo fotoana ary fa ho alohako avokoa izay tokony ho alohako. Fantatry ny mpanjaka nefa fa tsy ho afaka andoha io vola be io mihitsy ity lehilahy ity. Kanefa dia nalahelo azy ny mpanjaka. Any ka nofohanany ilay trosa ary navelany andeha ilay mpanompo. Maivanaivy manaoko izany ilay mpanompo ny mpanjaka ary ka dia lasa niazakazaka ny ala teo. Raha iny izy eny an-dalana andeha hody iny rakizy dia nahita mpanompo iray hafa nanana ny vola izy. Kely fotsiny ange izany mety ho karama indray andro angamba. Dia nosamborin'ilay mpanompo ny mpanjaka tamin'ny vozina akanjony ary ilay lehilahy faharoa. Nanomboka nanan-kendasy izy. Avy ireny ny volako. Avy ireny ny vola tokony alohanao amiko. Hoy izy ny teny. Mba mamindra fo amiko re. Hoy ange ilay lehilahy niangavy azy. Omeo fotoana fa ho alohako izay rehetra nananao amiko. Kanefa tsy nanaiky mihitsy ity mpanompo ny mpanjaka ity rakizy. Nalefa nakany amponja ilay lehilahy izay nanana ny trosa. Mandra-pandohany ny trosany.
hitan'ny mpanompo hafa raha ny zavatra rehetra nyseho e. Nanao tatitra tany amin'ny mpanjaka avy hatrany ireo mpanompo ireo. Avy hatrany koa dia natsoa ny mpanjaka ilay mpanompo izay namindrany fo. Dia hozy izy ny mpanjaka raha vao nahita azy hoe ry mpanompo ratsy fanahy. Sady ny teny mafiasa angeraka izy ny mpanjaka e. Nofohanako ny atapitra isan'ny maro tokony alohanao tamiko, mo tsy tokony haneho famindrapo amin'ny hafa koa va ianao. Olona nanananao trosa kely ary nalefa mpanjaka ho any amponja. Avy eo ange ty mpanompo izay tsy nahay namendra fotiraka izy e. Tahaka ilay mpanompo mpanjaka isika. Nanana trosa izay tsy ho voalohantsika mihitsy. Tsy mety ho tanteraka mihitsy mantsy isika io. Kanefa tahaka namelan'ny mpanjaka ilay mpanompo dia namela ny fahotantsika koa ngeraka izy Andriamanitra. Koa satria namela antsika Andriamanitra dia mangataka izy mba ho feno famindrampo ny fifandraisantsika amin'ny hafa. Mianatra eo tongotrao. Ampifaliana indray no hiarabanantsika tanora zandriny amin'ity an'ity. Hiaraka amitina indray sika ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Kanefa n'izao 3 volana vaovao no misokatra ao antsika dia manana lohahevitra lehibe vaovao isika izay mamitina ny 3 volana vaovao izay hiarahantsika indray. Izany lohahevitra izany dia mitondra ny lohateny hoe mandray antsika tonga soa ny fahasoavan'Andriamanitra. Mandray antsika tonga soa ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay zany no mamidina ny lesona rehetra izay ianarantsika mandritry ny herinandro. Fa amin'ity herinandro voalohany izay nilalovantsika teo iny zany ao anatin'ity 3 volana ity dia miditra amin'ny lesona voalohantsika tanora zandriny dia miaritory no lohateny. Tadidinareo ve ny anaranareo an'izay? Miaritory ilay lohateny. Ny tsy anjerintsika dia izay hita ao amin'ny Galatiana 5:1-2 manao hoe zay mifampitondrà izay mavesatra ary aoka izany no atanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Misaotra anao niaraka nanao tsy anjery tamiko. Ny lesona izay nianarantsika moa dia ny fitinina tao anatin'ny 4 ampitaina manao hoe ny fitiavan'i Jesosy dia mitaona antsika hanohana ny hafa amin'ny fotoana ilainy fanampiana. Aferiko indray mandeha hoe ny fitiavan'i Jesosy dia mitaona antsika hanohana ny hafa amin'ny fotoana izay ilainy fanampiana. Inona ary no tantara nomena antsika nandritry ny herinandro? Tsy inona izany fa ilay hariva mialoha indrindra ny hafatesan'i Jesosy. Izany hoe ilay hariva farany izay niarahan'izy ireo, niarahan'i Jesosy sy ny mpianana 12 nandeha nakany amin'ny saha Getsemane. Efa fantatr' Jesosy fa ho faty tokoa izy ary nangorohoro mafy mihitsy ny fanahiny dia nila fanampiany namana izy. Haintsika tsara fa raha niaina teto amin'ity tany ity Jesosy dia niaina tamin'ny maha olombelona azy. Manana filana tahaka an'izay ilaintsika dia ny fanohanana, ny firaisam-po, ny fitiavana, ny fanampiana ny ilain'i Jesosy avokoa izany. Nila ny fanohanan'olombelona avy tamin'ireo mpianana ireo naman'i Jesosy tamin'io fotoana io. Ary nila namana izay afaka niara-mivavaka taminy, namana izay afaka hivavaka ho azy, tahaka izay ilaintsika ihany koa raha misedra zavatsarotra isika. Ny olana nefa tamin'izay fotoan'izay dia drodroka sy reraka tanteraka ihany koa ireto namany dia tsy afaka niaritory ny vavaka taminy fa natory izy, raiky tory izy ireo ary tsy nahavita nanohana an' Jesosy tamin'ny fotoana indrindra izay nilavany an'izany fanohanana izany. Tamin'ny alalan'izany dia very ny tombontsoa sarobidy izay azon'izy ireo nararaotina nahafantarana izay tena manjohan'i Jesosy ary nararaotina ahafahany nanampy an' Jesosy izay namany. Hatramin'izay tokoa mantsy ry tanora namako dia Jesosy foana no manampy an'izy ireo, manome izay ilain'izy ireo, mampahery an'izy ireo. Vitan'i Jesosy foana izany isan'andro. Fa tamin'ity fotoana ity kosa Jesosy no mila fanampiana dia indrisy fa tsy mba afaka nanampy an'izy ireo ireo mpianany.
Jesosy nefa dia tsy mba nametsiny azy tao anatin'izany fa niresaka tamin'ny foana hoe miaretatory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Nanohana an'izy ireo hatrany Jesosy na dia tao anatin'ny fahasahiranany azy. Ny lesona izay noraisintsika izany nandritry ny herinandro ry tanora namako dia nampahafantatra sy nampianatra antsika fa mila mifanohana ny atao hoe namana, mifanohana amin'ny mampinamana ao am-piangonana rehefa tonga ny fotoan-tsarotra. Nanampy antsika ahatsapa ihany koa fa isika dia tokony haniry mihitsy ho tonga mora tohina eo anatrehan'ny zavatsarotra mahazo namana na ireo ao amin'ny fiangonana. Dia mba manampy antsika ihany koa hamaly sy hanapa-kevitra ny hitady fomba hoentina manohana ny namantsika sy ireo mpiara-mivavaka amintsika rehefa misy zavatra mahazo azy ireo. Mangataka amin'i Jesosy tsika mba ameny hevitra, ameny fomba hoe ahoana ny azoko hanampiana ny hafa ao anatin'izao toe-javatra mahazo azy izao. Izay ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Mino fa nanampy antsika izay dia tondra fanapahan-kevitra vaovao antsika indray koa mba hanana ny toetran'i Jesosy. Tsy vita ny herin'ny tenantsika izany fa ny fanahy masina no angatantsika mba hitarika antsika ho amin'izany. Dia mirary soa indrindra ny tanora zandriny dia mazotoa mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mandra-piona indray. Mianatra eo tongotrao. Miarabany tanora 13 taona sy 14 taona rehetra indray. Miarabany zoky ny zandry rehetra indray aman-dreny ihany koa. Nahazo 3 volana vaovao indray isika ary lesona voalohany no nianarantsika tamin'iny herinandro iny. Lesona izay mitarika antsika mba hanao safidy ny hamaky boky tsara. Ny tsenjery na ny andinina atao fitadidy dia ao amin'ny Filipiana 4:9. Andeha rahantsika mamerina izany. Farany rahalahy na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona mateoty, na inona tsara laza raha misy atsara-panahy ary raha misy dera dia very izany. Amin'izao andronareo izao dia mety hoe vitsivitsy sisa no liana mamaky boky kanefa ampirisiana ny hamakiantsika boky mandrakariva. Mampitatra ny fahalalantsika ny famakiantsika boky dia ilaina ny famakiana ny boky. Fa ny mahazatra antsika dia ny mamaky écran. Fa izy ireny dia misy zavatra jerentsika ihany koa any anatin'izy ireny. Ka ny vavahady-tsaintsika amin'ny alalan'ny maso dia afaka mampiditra zavatra be dia be ao amin'ny saina. Ka ilaintsika indrindra ny mifantana ny zavatra jerentsika, ny zavatra vakiantsika mba zavatra hitondrantsika ao ambonimbony kokoa no zavatra vakiantsika. Tadidio fa araka ny zavatra banjintsika no manefy ny toetrantsika. Izay rehetra vakiantsika eo ihany, izay rehetra ataontsika ireny no mamaritra be dia be ny ho toetrantsika sy ny saintsika. Rehefa manaitaitra loatra ny saina amin'ny zavatra foronina isika na amin'ny zavatra tsy misy dia lasa mitarika antsika izany tsy hanana faniriana handalina ny zavatra ara-panahy. Fa ny zavatra tokony ataontsika dia ny mikatsaka fatratra ny zava-panahy, ny mamaky boky tsara dia manova antsika, manova ny fiainantsika manontolo ary misy fiantraikany eo amintsika. Manamboatra ny fomba fisainantsika ny zavatra rehetra izay ampidirintsika ao an-tsaina ka izay indrindra ny mila ho tandremantsika. Rehefa mibanjana mandrakariva ny zava-panahyntsika ny tenin'Andriamanitra ohatra na ny zavatra izay mitarika antsika ao amin'ny tsara, hampandrosantsika amin'ny tsara, ndraisantsika lesona tsara dia ny fanaovantsika ny rehetra ireny dia hiaro antsika amin'ny fakam-panahy, hiaro antsika amin'ny fahotana ihany koa, hiaro antsika amin'ny fotoamany ratsy rehetra. Ka manomboka izao ry tanora mandoanto dia asaiko ianao mba hifantana tsara ny zavatra izay jeren'ny masonao. Averiko indray
fa ny zavatra mpanjinonao no mamaritra ny toetranao no manamboatra ny toetranao sy no avinao rahatra izay ka fanteno arak'izay azo atao a ny zavatra jeren'ny masonao a ny zavatra vakianao a fa ilaina ihany koa ianao ho liana amin'ny famakiana boky indrindraindrindra dia boky tsara fidiana arak'ilay andina izay nataontsika fitadidy teo a dia izay maninona ho izy izay marina izay manakaja izay mahitsy a izay maty eo tia izay tsara laza ireny rehetra ireny a no tokony ataontsika ao an-tsaina ireny a boky mitarika antsika ao amin'izany a no vakiantsika dia maniry a ny tanora mantoanto manao fanandramana ireny manomboka izao a amaky boky tsara anao safidy tsara amin'ny famakiana boky tsara dia mirary soanareo a ho amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray veloma daholo. Mianatra eo an-tongotrao. Fa le miarabantsika zatovo namana indray tratra nyity sabata ity ary manasantsika naraka hatramin'ny farany a ny loahevitra zay hovitintsika ary hisotonantsika menakavy lesona ankehitriny. Miarabantsika fifaliana Alain Franco naizanaiza misy anareo raha afaka mijery moa zany tsika amin'ny alalan'ny page Facebook ny Radio Oasis dia mifakaitatava kopakopa taninao antsika ianao zay mihaino ny Radio Oasis kosa dia meno ampitoniana ampahalianana fa zava-dehibe ty lohateny anankiray zay isotonantsika lesona ity nampitondraina lohateny hoe missionnaire tsy nampozina. Missionnaire tsy nampozina. Misy an'izany tantara zany ato amin'ny Baiboly ao amin'ny Jaona toko 4:7 hatramin'ny 7 tantarana vehivavy missionnaire tsy nampozina. Tsy haiko hoe mba mety afaka ho missionnaire koa ve ianao? Missionnaire tsy nampozina. Tsy nieritreretina ho missionnaire kanefa dia lasa missionnaire. Mpitondra hafatry Kristy. Zao voalazan'ny andin'ny fototra ao amin'ity Jaona toko 4:7 hatramin'ny 7. Tena ndao siny ny raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao taminy hoe andeha izaha izao lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra izao angano Kristy dia nivoaka ny tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Fa iza moa ty vehivavy ty? Teo ampatsakana rano. Vehivavy tena tsy nampozina ho missionnaire tokoa satria vehivavy tsy tsara fitondran-tena. Fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy teo ampatsakana rano dia niova. Ary zay mahazava-dehibe an'i Jesosy. Rehefa tena mifanena aminy ianao dia miova. Matoa ianao zany mbola tsy miova mihitsy, tsy mety miova mihitsy fa nitoetranao ihany nitoetranao, ny mombanao ihany mombanao, tsy mbola tena nifanena tamin'i Jesosy ianao. Fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy teo izy dia niresaka dia nampahafantarin'i Jesosy azy ny momba azy rehetrarehetra. Dia teo vao tonga saina izy ary resy lahatra fa ity miresaka amin'ity no antsoina hoe Kristy. Dinana zavatra nitranga, tena andao sinina izy. Ny fandaharam-potoanany dia andeha haka rano miaraka amin'ny siny. Ilay tsika moa zany amin'izao bidon. Fa navelany tao le sininy, navelany dia lasa izy. Satria azo ny antoka fa ity avy niresaka tamin'ity no Kristy. Ilay zanak'Andriamanitra, ilay Mesia. Dia tsy menatra izy fa nandeha nakany an-tanàna na dia vehivavy fantatra aza fa ratsy fitondran-tena dia nakany an-tanàna. Vehivavy tsy dia mivoaka firy na dia izy mandeha maka rano io dia rehefa ilay tsisitsisy olona iny zay izy vao mivoaka mitondra siny, zay vao maka rano rehefa ilay tsy dia misy olona. Fa tamin'ity indray mitoraka ity rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy navelany sininy, lasa izy nakany an-tanàna dia niresaka tamin'ny olona rehetra tamin'ny teny tsotra foy. Nifanena tamin'i Jesosy izao angano Kristy, izao angano Mesia, fanambarany daholo ny nataoko rehetra, ny tsy mety nataoko rehetra fantany daholy. Ary zay ny tena zava-dehibe eo amin'ny hoe mifanena amin'i Jesosy. Ampahafantarin'i Jesosy anao daholo ny tsy mety ataonao.
de miovy ianao miala am'izany ianao de ny tantaran'zany izy nyresaka an'zany izy nizaran'zany tamin'ny tany an-tanàna izy de inany nahagaga de ny ainy teo an-tanàna ary de niazakazaka ny rohatra nakany an' Jesosy ihany koa no ny tenyity vehivavy izay misionera tsy nampozina ity. Eto mpamaranina zany de zao inona ny fampiarana de zao rehefa mifanena am' Jesosy ianao ka ampahafantarina ianao tsy mety ataonao de mela am'zany rehefa afaka ianao de ambarao amin'ny hafa ny fanafana zay nataon' Jesosy ianao fa izany no tsona hoe asan'ny misionera afaka ny ho misionera tsy ampozina koa ianao de ataovy zany zarao ny mahakasika an' Jesosy sy ny nataon' Jesosy taminao toy izay loha hevitritsika isaorantsika ny tompo de manome fotoananao indray amin'ny manaraka ny mpanomponao fifaliana ilay Franco veloma vetivety ary mianatra eo tongotrao ambifaliana mandrakariva ry mpiara-mianatra namana isany no ifankahitana indray ary andorana ny fiarabana sy ny firarian-tsoa satria tsapatsika ny fitantanan'Andriamanitra atsika ko atononona ity mpiandohany indray am'izao 3 volana vaovao izao indray ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankohonanao dia iara hivavaka isika raha nomboka nitinidinika ankehitriny. Rainay tsara indrindra zay any an-danitro indre ny atsaranao indre ny fitiavanao anay fa mbola nomenao anay indray zao sabata izao afahana miara-mianatra mandinika ny teninao mamela ny eloka Andriamanitra ary manadiova anay naiza toerana andrenesanay zao teninao izao iarahana mianatra de aoka ny fanena masina ambomba anay tsirairay avy aoka samy atsapo izahay ny fanatreanao ary matsapy izahay fa miteny amin'ny alalan'izao lesona izao ianao de amin'nary Kristy no angatanay sy anonana izany vavaka izany amen. Ry mpiara-mianatra namana hiditra 3 volana vaovao indray isika amin'ity 3 volana ity dia tiako ny anasanao sahady fa mandritra ny 3 volana de jeloha hevitra mombany hoe ny fomba fandiniana ny faminaniana ao amin'ny baiboly isika jerentsika ahoana ny fomba fandiniana ny faminaniana androany aloha de ho resantsika ny lesona voalohany de mitona ny lohateny hoe fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana fitsipika vitsivitsy ny andinina atao hotadina moa de am'bokon'ny Jeremia 5:7 manao hoe fa zay te irere de aoka irere am'izao de ny fahendreny sy ny fahalalany ay ho Jehova izay manao famondram-po sy fitsarana marina ary fahamarina ety ambony tany fa izany no sitrako hoy Jehova. Ry mpiara-midinika namana ny zavatra misy ankehitriny tsy mitovy hevitra intsony kristianina momba ny faminaniana samy manana fomba hijerevany azy misy aza moa de mieritreritra manao hoe to fandaniam-potoana ane zany fandiniana ny faminaniana izany miteraka olana izany miteraka fifandirana izany be deabe ny olona manjary tsy mieritreritra intsony ny faminaniana ny tiako anefa nilaza aminao fa tsy mba tahaka izany no niseho tamin'ireo kristianina tany amin'ny voalohany tany amin'ny taonjato 810 voalohany taonjato 810 voalohany teo amin'ny tantara fivavahana kristianina de nifankazatra tanteraka tamin'ny faminaniana ny baiboly ireo kristianina ary de nagaga ny fitovian-kevitra hitan'izy ireo tamin'izany fotoana izany ary zany mihitsy ny fikasan'Andriamanitra zao ny fikasan'Andriamanitra amin'ny Korintianina voalohany 1:20 manao hoe ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba iray teny anareo rehetra ka tsisy fisarahana eo aminareo mba ho tafaka manatsara ianareo iraisaina sy hevitra zany ny antony andiniantsika ny faminaniana koa fitsipika vitsivitsy ary no nde mba ho jerentsika amin'ity androany ity ny fomba fandiniana fitsipika vitsivitsy momba ny amin'izany hoe faminaniana izany zao no voalaza eo amin'ny apokalipsy voalohany apokalipsy voalohany ka ny andininy 7 manao hoe sambatra izay mamaky sy ny miaino ny teny ty faminaniana ity
ka mitandrina izay voasoratra atao anatiny fa atombotra ny andro ny zavatra tiana sady ampitaina amintsika zany de zao misy fahasambarana o manin'andriamanitra ho an'izay mandinika ny faminaniana inona ny tsy ambaratelo voalohany inona ny fitsipika voalohany tsy maintsy mamaky tsara ianao mila mamaky amin'ny toe-tsaina tsara aoka isaina izay mamaky an'zany zay ny zany ny voalohany mamaky amin'ny fisainana tsara asaina mamaky anatin'ny fieritseretana tiako nilaza aminareo tiako nilaza amintsika fa tsy foana akory ny teny an'andriamanitra antsika amin'ny alalazany faminaniana izany misy fahamarinana tian'andriamanitra ambara mantsy ao amin'ny faminaniana anankiray zavatra misy mantsy amin'izao fotoana zao tena efa betsaka ny université sekoly ambony mampianatra momba ny baiboly amin'ny maliteratura azy fa ilaza zavatra aminareo mety tsy ino ngamby ianareo mety ho gaka fa misy mpampianatra amin'ireny toerana ireny mampianatra ny baiboly tahaka ny famakian'ny olona iray anganongano ny mpanompo sampy fotsiny ary de mampome reny mpampianatra ireny ny filazana miome izy fa tsy avy amin'andriamanitra akory avy amin'ny tsinjymandrin'andriamanitra izany io boky na ny baiboly izany ry mpiaramianatra namanisany mamaka ny baiboly zany mpampianatra izany saingy tsy mandreny feon'andriamanitra miteny izy zay mahatonga ny teny hoe mila misaina mamaky tsara isika rehefa tsy milevitra eo amin'ny tompo ao anatrehan'ny tompo sy manokatra ny fo hianatra amin'ny fahamarinana ny olona mamaky ny baiboly dia tsy ahitanao vinanao vina ny fahamarinana ary tsy avoray ny afatra voaray ao anatiny izy fa rehefa tapa-kevitra kosa ny olona anankiray andinika ny ten'andriamanitra amaky amin'ny fisainana milevitra eo ambany fitarian'andriamanitra dia omen'andriamanitra azy ny fahamarinana ary azo antoka fa ahita ny toetra an'andriamanitra be fitiavana sy masina amin'ireo takila tsiraray avy ao amin'ny faminaniana io izy fitsipika voalohany zany de zao mila mamaky amin'ny toe-tsaina vonina ny andinika tsara eo ambany fitariana eo ambany fitarian'andriamanitra ny tsiraray avy zay ny voalohany ny fitsipika faharoa de zao manaiky ny fitsipika faharoa manaiky zay lazain'andriamanitra zao no voalaza ao amin'ny mpaminany Isaia toko fa 5:10 misy teny mampieritreritra lazain'ny mpaminany Isaia fa 5:10 ka ny 7 zay manao hoe fa tahaka ny avony lanitra noho ny tany ny avony lalako noho ny lalanareo sy ny fievitro noho ny fievitrareo to milaza ny mpaminany Isaia misy elanelana ny fisainatsika sy ny fisainan'andriamanitra ny fievitr'andriamanitra sy ny fievitritsika olombelona ara-dalàna zany satria andriamanitra tsy manapetra fa izaho sy anao voafetra ihany ny salamo mpanao salamo amin'ny salama 5:30 dia milaza manao hoe tsy takatry ny saitsika ny fahalalàn'andriamanitra ao amin'ny salama 7:15 aza moa dia milaza hoe tsy hitalany ny fahalalàn'andriamanitra i Paoly apôstôly amin'ny Romana 1:7 dia milaza izy manao hoe lalina loatra ny fahendren'andriamanitra sy ny fahalalàna ry mpiara-midinika namana raha ny tena marina tokoa tsy ho takatsika noviana ny fisainan'andriamanitra tsy manapitra n'andriamanitra azy fa isika kosa voafetra tsy ho takatsika noviana tokoa momba n'andriamanitra saingy azontsika takarina kosa izay ilaina ho amin'ny famonjena izany ary zay ny mahafinaritra na dia atao hoe lalina azy amin'ny fahalalàn'andriamanitra dia nitady ny fomba rehetrarehetra andriamanitra mba hampafantarana atsika izay tiany ary tian'andriamanitra ho takatsika zay olona zay no amin'ny Timoty faharoa 3 ka ny 9:4 sy 10 dia zao no voalazany fa ianao kosa dia mareta amin'izany zavatra ny anaranao sy ny ampinonanao satria fantatrao zay nampianatra anao izany
vatry ny fony vaozaza ianao de efa nalala ny soratra masina izay mampahindry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana zay eo amin'i Kristy Jesosy. Ny fitsipika faharoa zany amin'ny famonaniana, ny fitsipika voalohany mila mamaky tsara amin'ny toe-tsaina tsara isika, ary ny faharoa tokony fantatsika fa ny votoatin'ny famonaniana rehetrarehetra de mitona atsika ho amin'ny famonjena. Eny fa na atao hoe tsy takatsika loatra aza ny fahalalàn'Andriamanitra de nomeny atsika kosa ny soratra masina mba ampahindry alalantsika ny famonjena zay omanin'Andriamanitra ho atsika. Ny famonaniana zany de mampahafantatra atsika fa misy drafitra ny famonjena zay omanin'Andriamanitra anao. Ao ambadiky ny famonaniana zany de famonjena izany. Zay ny faharoa. Ny fahatelo, fitsipika fahatelo dia araka ny baiko zay mihinany Daniel toko faha 12. Daniel toko faha 12. Daniel toko faha 12 ka ny andininy faefatra zay mamivaky toy izao amin'ara Jesosy. Ary anao ry Daniel, aoronao ny teny ka sy tomboka seny taratasy mandra-piavo ny farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Io le fitsipika faharoa, le hoe fahalalana na ny siansa izany. Dinihina miaraka amin'ny siansa ny famonaniana. Dinihina ao anatin'ny fahalalana ny famonaniana. Ny bokin'ny Daniel de boky anankiray zay nasaina nahorona famonaniana anankiray. Ny bokin'ny Daniel ihany no resahana eto. Ny bokin'ny Daniel de nahorona kanefa misy famonaniana zay mitondra famonjena ho an-taranak'olombelona. Ahorony mandra-pahatonga ny andro farany. Oviana le farany vao tonga fantatra teo amin'ny tantara. Fa ny bokin'ny Daniel de nampafantatra atsika fa nanomboka teo amin'ny 750 nanomboka ny andro farany teto amin'ny tantaran'izao tontolo zao ity. Teo no nanomboka ny andro farany, ary nanomboka teo amin'ny fotoana io de nanomboka ny azakazaka, ny siansa, ny azakazaka ny mpandinika rehetrarehetra nandinika ny famonaniana. Ny siansa, ny fitsipika fahatelo zany amin'ny famonaniana de dinihina araka ny voalazan'ny siansa na ny fahalalana. Tatsika araka n'izany zavatra izany fa de zao hitombo izy ny fahalalana amin'ny andro farany. Zany ny zavatra mitranga ankehitriny kanefa ny zavatra mampalahelo. Arakaraky ny tombon'ny fahalalana vao maika to milomano sy irendrika ao anatin'ny faratsiana izao tontolo izao ty satria ny antony de zao. Odin'ny olona tsy hita ny famonaniana zay mitondra famonjena ao an-taranak'olombelona. Ary voalaza fa rehefa tonga ny andro farany tsy ilay famonaniana fotsiny voadinika fa hita avokoa ireo fahamarinana zay nitsakitsahin'ny olona, tsy nirarahin'ny olona ary tsy fantatra tany aloha, tahaka ny hoe manahoana ny toetry ny olona rehefa maty izy. Hita zany rehefa nosokafana velarina tamin'ny andro farany ny bokin'ny Daniel. Hita ihany koa hoe ahoana ny amin'ity sabata ity. Rehefa nandinika ny sabata no andro fitsarana zay fa hatrany edena. Ary de nanomboka nahita an'izany fahamarinana izany. Zay ny dindin'ny fitsipika faharoa. Ny bokin'ny Daniel zany de averenitsika indray mandeha fa nampitombo indray ny fahalalana, ny famonaniana araka ny tenin'Andriamanitra. Ny fahaefatra, ny voalohany mila mamaky tsara isika. Ny faharoa, ny fitsipika faharoa ao ambadiky ny famonaniana, ny fahatanterahany drafim-pamonjena. Ny fitsipika fahatelo dinihina miaraka amin'ny siansa sy ny fahalalana ny famonaniana. Ary ny fahaefatra de zao fantaro ilay votoatiny. Iza no nanoratra, iza avy aiza, oviana no nanoratana azy. Hitantsika tsara fa taorianan'ny fandinihana tamin'ny 750 de maro ireo mpandinika soratra masina anisan'izany William Miller zay tena nandinika nanampy dehibe tamin'ny fahatakaran'ny famonaniana baiboly, na de atao hoe tsy takany tamin'ny fahafenona azy. De nitarika atsika kosa, nitarika ny tsiraray avy zao taranaka misy atsika zao, ny fahamarinana zay tokony ho arahana ankehitriny. Andeha ny andalana tsikelikely
nandeha nandalana zay le hoe mandinika ny tenin'andriamanitra ary zay natonga ny jesosy manao hoe manomboka hatrany mosesy ny mpaminany ny soratra rehetra ireo rehetra zay vonona iandro an jesosy de mandinika ny faminaniana manomboka hatrany mosesy ary manerana ny soratra masina iray manontolo zay ny voalaza ao amin'ny filazantsarany lioka toko 4 ka ny andininy 7 manao hoe de nanomboka hatramin'ny mosesy ny mpaminany rehetra izy ka nanambarany teny tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra ary mpiara-midinika namana ilaitsika zany ny mamadibadika ny tenin'andriamanitra mandinika fa atsika manazava ireny faminaniana ireny zava-dehibe ny fandinihana ny faminaniana zava-dehibe ny mandinika ny faminaniana ary manomboka averisika andriamanitra manomboka hatrany amin'ny mosesy ozy izy ka hatramy mpaminany rehetra azo ampitahina amin'ny fanambarana fanatambarana poezila lehibe anankiray ny fandinihana ny baiboly ampozina zany fa raha poezila rona telomonjo no tambatrao de tsy tsapana hoe inona moa sary avokan'ity poezila anankiray ity fa rehefa tambatrao izy rehetrarehetra rehefa vovitambatra izy manontolo de ahitanao fa tanàna sy toeram-piompiana mafinaritra ary tangorotendrombohatra mitomandavana no hitanao am'zany sary anankiray zany tahaka zany ny faminaniana de ny baiboly ihany no manazava azy ary ny farany fitsipika farany manazava ireo tandindona sy ny sary petraka mifantany hoe raisinao ara-baky tely ve sa ho raisinao ara-kevy lay faminaniana manerana baiboly de feno tandindona maneho sary anohatra sary ny faminaniana tena zava-dehibe ahoana moa no fomba nraisana azy hoe ara-baky teny ve ty fitantaranaka ity sa ara-keviny ve ahoana no afantarana zany ahoana no amaritana raha to mampiasa fanoharana mpanoratra ahoana na lalàna zavatra tondroa zany tandidona izany zao ny zavatra vaholana ny am'izany jerena tsara ny fomba nampiasaina le tandindona manerana ny baiboly jerena tsara ohatra ary zay mila tandremana petsaka ny mpitoro ny filazaony tsara ohatra anankiray tsika zao hoe misy olona mahita fa manondro androisi ny sary mibera voalaza amin'ny Daniela toko 7 satria zavatra mihita matetika mantsy de ny sarina bera dia ampiasain'ny Rosia am'izao fotoana zao ary entina maneho an'izany firenena izany kanefa tsy fomba azo antoka anazavana ny sary anohatra ampiasain'ny baiboly izany fijery zany ohatra anankiray jery koa tsika fa ny firenena frantsay de mampiasa ny sarina akola ka raha toka nisy akolana aniny tamin'ny andron Jesosy de tsy azo lazay za fa maneho ny fanjakana frantsay zany akola zany tsia ry mpiara-midinika namana ny baiboly ihany no manazava ny faminaniana ohatra raha ijery tsika bokon'ny Daniela toko 7 ohatra no andeha jerentsika Daniela toko 7 misy faminaniana anankiray somary manahirantsaina ao amin'ny andininy 7 manao hoe no ny afaka zany de nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho arindro ny fahefatra biby matsiravina sady matanjaka sy mahiry indrindra ary nanana ny vy ny hinana sy nanotahota izy ary ny sisa tsy laniny de nososeny tamin'ny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo Daniela toko 7 ka ny andininy 420 de zao ny voalazany andininy 420 ary ny tandroka folo de mpanjaka folo zay itsangana avy am'zany fanjakana izany hitantsika tsara zany fa nisy nilaza hoe nisy fahitana hita mpaminany Daniela hoe nisy tandroka ozy izy le biby matsiravina na tandroka folo izy de nazavainy amin'ny andininy 520 ay le tandroka folo tsy azo raisina ara-baky teny fa ay maneho fahefana sy mpanjaka folo zay itsangana avy amin'ny tany ao amin'ny apokalipsy toko voalohany ka ny andininy 520 de zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 520 manao hoe ary nahita kitana fito teny an-tany nakavanana izy ary ny sabatra maranitra roa lela ny voaka avy teo ambavany
ary nitarehany de tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny arabaky teny ve zany arakevy ve zany satandindona ohatra mampieritreritra hoe eo amin'ny vavan jesosy ny sabatra roa lela maranitra soa ihany fa ny tenyandriamanitra de manazava inona ny tiany soratra masina lazainany am'izany amin'ny Hebreo 4:12 hoy izy hoe fa velona sy mahery ny tenyandriamanitra ka maranitra no any sabatra roa lela aila sabatra maneho ny tenin'andriamanitra ary hoe sabatra roa lela de maneho amintsika ilay testamenta taloha sy ilay testamenta vaovao amin'ny apokalipsy de milaza ny soratra masina mikasika ny amin'ny vehivavy anankiray hoy izy hoe amin'ny apokalipsy 4:12 de zao ny voalazany hoe ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra de vehivavy mitafy masoandro inona indray zany vehivavy mitafy masoandro any amin'ny boky ny Efesiana de manambara izy fa tsy ina le vehivavy mitafy masoandro fa fiangonana zay mitafy an Kristy ry mpiara-midinika namana rehefa raina ny fitsipika tsotra izay mamela ny baiboly mamaritra ny teny ampiasainy de ahazava aminao ahita fahazavana lehibe anankiray amin'ny fahamarinana zay tian'Andriamanitra atao ianao omenanao ianao misy fanontaniana nefa ity nahoana moa Andriamanitra no miteny ny lalàna tandindona fa tsy mivantana fa nahoana Andriamanitra mampiasa sary kisarisary nahoana mahavarina tokoa ohatra ohatra nitondron'ny Petera amin'ny fomba miafinafina i Babilôna hoe tanànan'ny Roma ao amin'ny Petera 1:5-10 lazainy Paoly an'izay hoe maneho Babilôna izy maneho tanànan'ny Roma mety ho antony maro mety mahatonga an'Andriamanitra ny fidy ampita hafatra amin'ny lalàna tandindona ry mpiara-midinika namana raha toa mantsy ka avantana tokoa moa izy na nahoana reny fietraika zany teo fanenjehana ny fiangonana kristianina raha toka tonga de navantan'Andriamanitra araka ny tena izy ireo sary tandindona fa nataon'Andriamanitra ho tandindona kosa le izy mba atonga anao handinika tsara ny azo antoko de zao mahazo matoky isika fa irian'Andriamanitra ny atakaratsika ny hevitra reny tandindona reny satria ny eo ambadiky ny tandindona de famonjena ho ahy sy famonjena ho anao koaloha izany ry mpiara-midinika namana zay ny natonga Jeremia iteny manao hoe fa izay te irehareha de aoka irehareha am'izao de ny faindreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova Andriamanitra ny hita ianao ka azoto andinika ny faminaniana ianao taveriky le mandeha sambatra zay mamaky sy miaina ary mitandrina ny faminaniana faharoa ahita fahamarinana vaovao ao anatin'ny fandinihana faminaniana ianao ary fahatelo zava-dehibe indrindra ny ao ambadiky ny faminaniana dia ny drafitry ny famonjena ho ahy sy ho anao iaraka hivavaka rasika maranantsika izao fotoana izao Andriamanitra rainay any an-danitra misaotranao zay no fitiavanao anay ka nafanay nandinika iny loha hevitra mafonja iny ampio zahay mba itia amaky ny teny faminaniana ampio zahay mba hitandrina izany ary aoka zay atsapa fa ambadiky ny faminaniana de misy drafitry ny fanavotana zay homaninao ho anay tsirairay avy de mitahi zao mpiara-midinika amiko izao mitahi anay tsirairay avy aza mafoy na masaraka anay vavaka tonona zay gnatana aminara Jesosy rery any amen mianatra eo tongotrao